eny ary fa ilay mifankahita amintsika indray amin'ny alalan'izao mifantana izao manona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra. Manona ihany koa ny asaramanitra mifandraika amin'izay mifampitohy amin'izay ny fifampizarantsika an'io amantarantsika ny fipetsin'ny Satana sy ny sitrapon'Andriamanitra, ny asaramanitra. 480 taona lasa izay nomena ny fahaleovantena ny malagasy, ny firenena malagasy nahazo ny fiandrianam-pirenena. Fa ao anatin'izay hoe 480 taona nazahoana ny fahaleovantena izay dia misy fanontaniana be dia be mihitsy fanontaniana mifamaofao amin'ny endriny isan-karazany tokoa, fanontaniana tsy voavaly, fanontaniana mampisaviritaka, fanontaniana mampisambadidaka. Izao taranaka izao ny tantaran'ny malagasy ny tantaran'ny firenentsika mifampitohy sy mifandray amin'izay hoe 480 taona nazahoana ny fahaleovantena izay. Zao raha niaino an'ilay hira teo isika, mety ho gaga angamba ianareo hoe ahoana ary ty pejy mizara ny sitrapon'Andriamanitra ity ahoana ary ty pejy miseho azy mitondra fanitsina, édification, restauration, mikapokapoka sy ny sisa rehetra ity ahoana ary ty ramose diloilo fanosorana ity nomeno hira kalony fahiny, hiran'izao tontolo zao, hira tsy misy hoe deraina ny tompo, hira tsy misy hoe masina Jehovah tompony maro, hira tsy misy hoe saint 3 fois saint, hira sady tsy fiderana no tsy fiankofana. Efa nyresantsika teto izay efa nitondrako fanamariana teto izay fa na tsy misy famonjena ary ny tononkira anankiray, na tsy misy salut, na tsy misy vie éternelle ary ny kalony fahiny. Lay hira no enotsika teo dia hirany Ludger, fa tsy namantsika intsony izy, Ludger sy ny tariny. Zay le hira no enotsika teo nosotanindrazako. Aleoko lavitra mihaino hira kalony fahiny toy izay manatrika miaklame, miadore antsa-piderana, na tsy antsa-piderana ihany fa louange, karazana spectacle lazaina fa fiderana, fiankofana. Satria ny fiderana sy ny fiankofana amin'izao dia resaka show, resaka manao intéressé daholo. Efa nyresantsika teto daholo zany. Fa ny kalony fahiny fitafy moatina, ny kalony fahiny mifono anatra, ny kalony fahiny gadokira azonao hiafina. Mbola tsy miditra resaka ara-panahy isika. Dia izay no antony nametrahantsika an'izay fomba fijery izay réflexion izay hoe na tsy misy salut, na tsy misy famonjena, na tsy misy fiainana mandrakizay raha ao anatin'ny kalony fahiny, aleo lavitra mihaino mpihira kalony fahiny. Zany amin'iny hiditra amin'ny votoatin-dresaka isika, votoatim-pamakafakana
mpanota, andevinota foana, andeva eto foana, asaramanitra fahaleovatena, mampanongo tena ny zavatra misy, mampanongo tena ny zavatra misy. Vao nitsidika ny volana jona dia efa mirantiranty ny décoration eraky ny lalana, ny sainam-pirenena, ny jiro mirehidrehitra, ny podium, ny hainao manjery fanentanana isan-karazany, atsangano ny saina, fahaleovatena, fahaleovatena sy ny sisa be da be. De tsy nirina apoenao daholo ny fisainana sy fieritreretana, positivisme. Mampanongo tena ho iaho, mampanongo tena sy mampanahelo, fahaleovatena, fahaleovatena. Madagasikara dia firenena mahaleo tena, Madagasikara dia tsy baikoniza siza, fahavitatena ara-tsakafo, sy izay rehetra sasy teny ahafahana mampakatra morala dia tononona ao anatin'izay hoe fahaleovantena izay avokoa. De ny tena zava-doza sy niseho tena pira fahavetavetana dia ilay izy mélangena amin'ny tontolon'ny esprit biblika. Averiko tsara, ny tena zava-doza sy fahavetavetana amin'ilay izy dia ilay lazaina fa fahaleovantena mélangena amin'ny esprit biblika. Dia ny arahantsika nahita niseho antsapidirana. Iny antsapidirana iny izay nisy ny karazana artista maromaro tao ry Joseph Daf, tao ry Pasteur Jocelyn Ranjarson. Efa nisy fotoantsika niresaka ny momba azy teto par rapport amin'ilay vavaka tendrombohitra nisy ny hoe eto ny anaranao hoeto ny date de naissance anao sy ny sisa be da be, tsy iverenantsika intsony zay nanazavatsika n'ilay esprit niodikodina tao anatin'izay. Dia nisy ihany koa ny fanafarana artiste vahiny tahaka andry Maggy Blanchard sy ny sisa be da be. Fa tiako ny mitondra fanazavana amintsika sy mamerina manipika amintsika fa ny tantaran'ny fahaleovatena izay efatra amby enimpolo lasa taona izay no nahazahoana azy, nisy ny ramandrika, nisy ny sorona, nisy ny sakrifisy, nisy ny faty olona, nisy ny zavatra be da be ohatr' izany, aina, tokantrano rava, ankohonana, firenena potika, sous parenthèse hoe asany devoly, satria tao anatin'ny manipulation na fandemonia nakahain'olona maro. Misy détail be zany zavatra resantsika izany. Dia nisy ny victime tao anatin'izany dia ny vahoaka malagasy be da be. Ary rehefa niady ny VVS, ny MDRM, ny Vivato Sakelika izany, sy ny sisa be da be hatramin'ny diaspora, ireo bekotro marolatra à l'époque, nandatsaka ny ainy tamin'izany dia nomena ny fahaleovantena, nomena ny fiandrianam-pirenena. Lasa nanana hiram-pirenena isika, lasa nanana tafika isika, lasa misahana ny ekonomia antsika madidio isika, lasa ny fototrasa rehetra izay naorony ny mpanjanaka sy ny sisa be da be, dia anjaratsika no misehatra sy misahana an'izany sy ny sisa be da be. Fa tiako tsinjina amintsika ilay hoe tao anatin'ny ady izay natrehandreo bekotro marolatra na ny loran'ny aina na ny loran'ny fanahany
fitiava-tanindrazana de tiako ny mampita message amintsika fa selon la Bible dia herim-po verimaina. Selon la Bible dia herim-po verimaina. Mafy be zany zavatra resahako zany a. Tsika rehefa miresaka dia directa be. Herim-po verimaina satria tsy directiva divine, tsy fitarihan'Andriamanitra ny hoe mandraisa sabatra, mandraisa basy, atolorony ianareo, atao fanatitra velona, azahoana ny valeo-vantena. Averiko tsara, tsy directiva divine ny tontolon'ny ady tamin'ny 1947. De mipetraka ny fanontaniana hoe makaiza daholo zany ny olona nitolona tamin'ny 1947 any amin'ny afbe ve ny destination ny horahatra zay sa andovan'ny fiainana mandrakizay, tsy hovaliko eto zay fa par rapport amin'ny zavatra zay zaraiko aminao dia anjaranao ny mandinika. Raha zavatra tsy directiva divine no anoloranao ny ainao, raha zavatra tsy directiva divine no mitondra fahafatesana ao anao, raha zavatra tsy directive an'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra no andraisanao anjara ka mahatonga anao lava ao anatin'izany, tsy Andriamanitra no mpitarika fa ny fihetsem-po satria nisy ny fanandevozana, dia andova fiainana mandrakizay ve ny olona tafalatsaka na firenena tafalatsaka ao anatin'izany? Anjaranao no mamaly an'izay. Par rapport amin'izay zavatra azavaiko anao zay. Ny zavatra faharoa azo ambara ihany koa dia hoe satria tsy directiva divine, satria tsy avy amin'Andriamanitra, de inona ary no antony mahatonga ny olona ankohonana firenena iray victime tahaka ny kaza iresahantsika eto hoe ny baikotro maro olatra tamin'izany, na raha amin'izao forme iresahantsika izao a de ireo tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny politika ireny maty amin'ny fifanosehana mijery jeu des îles de l'océan Indien ireny a, na mifanosika hijery match Baria sy ny sisa rehetrarehetra maty amin'ny hetsika politika diso na tsy diso ihany koa fa le teny ambotsyroatra ireny. Tsy ndriko indray ary averiko indray hoe tsy directiva divine, tsy directiva avy amin'Andriamanitra, kanefa misy olona marobe victime. De mampita message a fa izay no tsy maintsy ametrahanao ny fiainanao, ny tontolo mpanomponao, ny ankohonanao, la famille, ny fiangonana tsy maintsy mipetrapetraka foana ary tononona eo amin'ny fiahina sy ny fitarihan'Andriamanitra tsotoa amin'izay rehetra atao. Sarotra ny zavatra resahantsika, tena sarotra. Asaramanitra, tao anatin'iny asaramanitra iny a dia napatoriana mba tsy tenenako hoe notsondromina formole no injectena zavatra tahaka izany hoe somnifère antidouleur, zay le hoe antidouleur izay satria aza diny fa ao anatin'ny fanaintainany a ny vahoaka malagasy malgré hoe 64 ans de l'indépendance, ao anatin'ny souffrance, ao anatin'ny blessurany, miaina délestage vo tsy ela isika nahita teto amin'ny tambajoritra tany a Ivato sy ny manodidina, faritra hafa ihany koa fa Ivato aloha no nivoaka télé, nivoaka réseau, nivoaka
internet sy ny sisa rehetra tsy faly amy resaka delestage andro lava ranotapaka etsy ranotapaka ero insécurité sy ny sisa rehetra tsy ho tanysaitsika intsony izany zay ve le fahaleovantena raha jerena nefa na kely amikanjabary any caméra alefa teny zany mahaleo teny Madagasikara mahaleo teny Madagasikara manana tafika raitra de raitra manana vehivavy mahay miady tany daholo ny objectifan'ny olona misy vehivavy a manao chorégraphie na hay ady de ao de manetsetra ao daholo teo gendarme daholo ndray nitovavy ary nitovolahy de tia hanambady gendarme satria teo rassuré de raha mbola nalefa teny mamasina ihany ny objectifan'ny caméra mahaleo teny Madagasikara mihirahira pirenena na de saotaka sy mikorotana ara ny première voie ny deuxième voie ny troisième voie sy ny tsy haiko tsony mahaleo teny Madagasikara io misy filoham-pirenena io misy premier ministre io misy sy ny sisa rehetra zay afaka ilazantsika azy mahaleo teny Madagasikara satria manana téléphérique mandehandeha ohatran'ny firenena matanjaka izay efa mahaleo teny Madagasikara satria zany ny afomanga popoka mafinaritra mijery an'ilay loko isan-karazany lokona havana lokona LGBT hitanao daholo ny orange ny rouge ny bleu blanc rouge ny maitso fotsy mena zay tianao hita ao anatin' zany wow mamirapiratra tsara be mahaleo teny Madagasikara fa tao anatin'izay fahaleovantena izay de misy blessure lay nyresantsika teo tao anatin'izay fahaleovantena zay de misy ihany koa ny ainana fohy maka ny anjarany foana ny démonia teny lakamisien feno arivo dia misy an'ilay etsika tsy directive an'Andriamanitra korsa kalesa tsy any any fa ailleurs misy an'izany rita sy fomba izany izay animeny démonia akany fanan'olona de tao anatin'ireny nisy ny ainana fohy nisy zaza namoy ny ainy mpanaelo inconsciemment zay le zavatra noresahako tany am-piandohana teo hoe mianime zavatra ny démonia de mamelatra latabatra izy dia vokisany sy ampinaniny téléphérique ampinaniny afomanga ampinaniny arendrina ampinaniny ady amin'ny fahaleovantena ampinaniny instabilité politique ampinaniny voka-pifidianana propagandy ampinaniny prix scolaire ampinaniny koveta ampinaniny zavatra ohatran'izany dia maty fanao daholo fa raha apetraka ny fanontaniana amin'ilay hoe asaramanitra fahaleovantena malgré hoe manana tafika manana téléphérique ohatry nefa nisy resaka koa ianao métro anao tetezana pont flyover tsy fantatro tsara be le projet Tanamasoandro autoroute Tamatavy Adondroso sasany malgré tout ça de mindrambola mitrosa faharoa dia amin'ny farany même hoe eto amin'ny tany malagasy eto amin'ny tanitsika dia ny karana ny tompon'ny marché ny sonoa ny tompon'ny commerce ary raha misy orinasa malagasy misongadina hitatsika reny ohatra hoe Tico à l'époque dia nofongorana hatramin'ny faka mihitsy nodorana tahaka an'izany koa ny trois frères sy ny sisa be da be mahaleo tena ve isika mahaleo tena ve aiza ilay indépendance izay ilay piège démonie izay ilay efipetsin'ny satana
ao anatin'izay tsy fahaleovantena izay dia apatoriny sy fahanany a teleferika, fahanany afomanga, fahanany varitsinjo, fahanany réseaux sociaux, fahanany arendrina korsakalesa, fahanany podium, fahanany zavatra be da be tsy direktiva avy amin'Andriamanitra fa paralelina am'izay a babenitrosa, paralelina am'izay a andevo hatrany a andevonota, fahanany fampandihizana fitombenana, fahanany mamona ary ny ambaratonga rehetra zay ahafahan'ny vahoaka point de rencontre, atongavana amin'ny réflexion, atongavana amin'ny fahatongavan-tsaina dia voatampina vola daholy a, voatampina fiarah-miasa ao anatin'izay efipetsin'ny démonie izay a, voatampina lakoly tsy ahafahanao a, voatampina didy tsy ahafahanao a mahita échappatoire, dia makany amin'ny fitsarana ianao tsy misy lalana ao anao any, makany amin'ny constitution ianao miréclamer justice, miréclamer ny zoanao, miréclamer ny fahefanao, tsy misy échappatoire ho anao any, miréclamer ny taninao ianao a, misy titre, misy borne, be da be ny témoignage ny am'izany, trandrava, trongisina, tanimbary sy ny sisa be da be, tsy manana issue de secours am'izany ianao a, tsy misy échappatoire ho anao am'izany. Ny ataonao de misubir, zay lay fahaleovantena 64 ans efatra ambinipolo taona de l'indépendance ho an'izao taranaka izao. Hatreo mbola tsy misy akory verset biblique, hatreo mbola tsy misy akory principe fanazavana avy amin'Andriamanitra tsy to, satria isika fantatrareo tsara fa tsy dia manao etalazina théologie be fa apetrakitsika amin'ny ahafahana mandray azy à la base mihitsy amin'ny karazan'ohatra, ary mipiditra tsikelikely ny fahendren'Andriamanitra sy ny baiboly isika hatreto tsy misy ny fahaleovantena, andevon'ny sinoa ny malagasy, andevon'ny karana, andevon'ny banque mondiale, andevon'ny FMI, andevon'ny vazaha frantsay sy ny sisa rehetrarehetra, même à l'intérieur de son pays mifanandevo ny samy gasy. De apiko ihany tsy hatreo amin'izay hoe système manandevo izay ihany a, izay resaka hoe fahaleovantena ara-tsakafo fiandrianam-pirenena izay ihany, fa andevon'otany malagasy tsy te hibebaka, andevon'ny karazana kultura isan-karazany a, izay a tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra fa mametraka plaisir ny démonie, fampandihizana fitombenana, ny blague salé sy ny ohatran'izany be da be a, ny filma vetaveta, impimisarany a sy ny tsy haiko ohatran'izany a, miodikodinao ami'renireny ao, andevo ao ny malagasy, endro ny aizana manarina ny tany. Isaia toko faha-enimpolo andininy faha roa efa nyresantsika teto izany, ao anaty obscurité tanteraka, ao anaty obscurité tanteraka isika malagasy. Fandresantsika teto ihany koa ny Matthieu toko faha-dimy amby roapolo, ary mamerimberina miresaka an'izany foana isika, ny amin'ilay obscurité, ny amin'ny ireo vehivavy virgine 15 adala sy 5 endry, tao anaty obscurité indro ny aizina manarona ny tany. Isaia toko faha 1 amby roapolo
tonga ny mpampakatra ry mpiambina ho toy ny inona alina moa izao indro naizana manarina ny tany Isaia 1:5 ry mpiambina ho toy ny inona alina moa izao Isaia 1:20 fandresantsika daholo zany ny parabola fanoarana ny amin'ilay vehivavy virjina 10 histoirany mpampakatra sy ny ampakarina Matthieu 5:20 fa ny zavatra misy amin'izay hoe ao anaty obscurité izay dia ny malagasy mieritreritra fa indépendant izy indépendante kanefa izy ao anaty obscurité ao anaty aizina andevonota mirenireny miodikodina zay le zavatra andresantsika farany teo fa tsy conscient amin'izany izy tsy tonga saina amin'izany izy tiako ny manamarika amintsika fa ilay esprit hoe conscient consciente fa tonga avatsaina dia tsy maintsy Andriamanitra tsotoa no mamoa atsika ho amin'izay tsy afaka isika ny hoe be saina be trotro ao fotsiny andeha ho tonga saina misy étape izay afaka irosotsika ihany amin'izany dia ny etaetapotsika te hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia rehefa hitan'Andriamanitra izay dia miasa izy ahafahantsika mifo ao amin'ny tontolon'ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika ary misy ny tenin'Andriamanitra izay mifafy avy any ambony dia iny no manaitra atsika mamoa atsika ary tanteraka amintsika ny fifoazam-panahy amen atreo mahaleo tena ve ny gasy tsy atopoko tsy mahaleo tena ny gasy andevo ao anaty aizina obscurité andevonota andevon-javatra be da be isan-karazany malagasy atao litany be fotsiny hoe asaramanitra fa mbola sovalin'ny satana mbola misy ota mitatao be eo ambony lohan'ny vahoaka malagasy ampianoko fanambarana avy amina mpaminany ny milaza ny tena no lehibe anankiray ianareo vetivety alohan'ny irosotsika amin'ny paragrafy thème fanazavana manaraka Taririany ny voninahitra zao riverana midara amin'an'le an'Andriamanitra ririany ny voninahitra le voninahitra an'Andriamanitra izy zany eto mpaminany lehibe eto Madagasikara zany le mpaminany lehibe tokana misy mpaminany madinidinika any fa za mpaminany lehibe taorinany antsapidirana idiran'Andriamanitra tamin'ny 23 juin tao amin'ny kianjan'ny Barea za ozy le ramose ty za aloha tsy miconsidere olona ohatry tony hoe mpaminany lehibe zany mpaminany lehibe ny olona zany raha vao miteny izy hoe za mpaminany lehibe avy hatrany dia je suis misy mpaminany ihany ozy izy fa za dia mpaminany lehibe dikan'izay dia manindry izy zay esprit d'intimidation intimideny ianao dia ny olona tsy manana discernement ny olona tsy nandray ny ositra avy amin'Andriamanitra tsotoa tsy manana ny voaloham-bokatry ny fanahy portion ny amin'ny esprit saint dia avy hatrany dia mitanaka vavy io misy mpaminany ny teny azonareo le message averiko tsara le izy eno tsara le Jésus an'le rangaha mpaminany lehibe zaho izy mpaminany lehibe eto Madagasikara zany le mpaminany lehibe tokana misy mpaminany madinidinika any fa za mpaminany lehibe je suis taorinany ego surdimensionné Andriamanitra tamin'ny 23 juin
tao amin'ny kianjan'ny Barea nahazo teny avy eny an-danitra aho avy amin'ny Jesosy. Zay rehetra nanatrika tany sy zay rehetra manaraka avy amin'ny Jesosy ozy eo tenin'Andriamanitra. avy amin'ny Jesosy ozy nahazo teny avy eny an-danitra avy amin'ny Jesosy. Asara tadidinareo fa nisy moment be tabe mihitsy ny olona no nilaza hoe nentin'i Jesosy tany an-danitra nahitany afobe sy ny paradisy oui intimidation, esprit d'intimidation, intimidena satria zay le efa voasoratra hoe maro no avy amin'ny anarako ozy Kristy Jesosy. De ao amin'izay intimidation zay ao amin'izay hoe makafanahy zay de misy an'ity milaza ny tenany ao anatin'ny ego surdimensionné hoe izaho dia mpaminany lehibe dikan'izany de hoe enoy afa za dia lehibe mihoatra amin'ny mpaminany rehetra. Zany hoe zay le séduction miatire ny attention anao izany. De mbola nitsindriny ndray hoe avy amin'ny Jesosy, afatra avy amin'ny Jesosy izy. De izay ka zay efa miverimerina foana izay nahazo teny avy any amin'ny tompo zany eton'i Jesosy tany an-danitra oy makatsipakaroa. Mila mailo isika izaho toetra foana ny fanahy. Ay, zay tompony andraikitra sy tompo-kevitra tamin'iny fanaovana asa-pidirana iny ka miresaka tsaramanitra isika tafiditra anatin'ny programa de misy an'ity rangahy ty rehefa après any intimidation any fetim-pirenena après any efa tonga eo esprit de séduction lay venin amamena rana mampiteny azy sato voninahitra ny voninahitra satria avy amin'ny Jesosy ozy ianao amin'ny alalany dia orienteny any amin'ilay hetsika antsapiderana amin'izay ny attention anao zany araka ny Petera voalohany toko fadimy tsy te hainao an'ilay izy tsony orienteny makany amin'ilay antsapiderana amin'izay ny attention anao rehefa attiré de ampidiriny ao amin'ilay corruption amin'izay ianao. Jereo tsara ilay manipulation teneniny aloha ny tenany hoe za de mpaminany lehibe tsindriny ianao tonga eo amin'ny toerana anankiray zay le hoe manjaka ny tokamaso any amin'ny tany jamba karaha jamby ianao zany dia misy olona pokamaso tonga de milaza manana vision, milaza mahita fahitana, milaza ny ceci cela dia izy no mametrapetraka ny règle rehetra eo amin'ny toerana fisinao eo amin'ny fiainanao satria ianao tsy manana ny moyen fahafantarana, tsy manana ny fahatakarana, tsy manana fahitana, tsy manana odi-maso. Izay tsy maintsy anananao fifandraisana matotra sy mipetraka tsara intimité amin'Andriamanitra tsoto, relation intime. Ary ny profondeur an'izay ny alalan'izay dia tokony tena hoe latsapaka selon any herin'ny filazantsara. De hoy ato hoe ampidirin'ilay milaza azo mpaminany lehibe ao anaty corruption amin'izay ny vahoaka malagasy hoe iny antsapiderana iny ny antsapiderana iny fantatsika hoe iza ny organisateur an'iny tsy édition indray mandeha tsy niverina akory ny antsapiderana fa fantatsika tsara fa nisy foana de puis an'ny fitondrana anankiray izay nahazo toerana ary nanomboka tany amin'ny resaka hoe mpaminany joana vehivavy brésiliana tsy te resaka an'izany tsony fa eto dia manao rappelina amitsika indray asaramanitra fahaleovatena fa ny zavatra misy dia misy mpaminany prophète révérend sy ny tsy fantatrony bishop Cohen ao anatin'ilay manipulation corruption mampiditra anao andevonao tany zavatra resantsika eto amin'ny pejy. Averiko tsara fa misy mpaminany révérend bishop Cohen mamapasy dadapasy évangéliste sy ny tsisa rehetra zay afaka ilazantsika azy sy ilazain'ny baiboly azy izao toetra foana ny fanahy mampiditra ao anatin'ny corruption mba ho andevo hatrany ianao andevonota hatrany ianao de iodikodina tahaka ny iodikodina ny zanak'Israely tany anevitra tahaka ny
kaina ny drenidreny any odikodina rehefa avy namono any ebela. Mampieritreritra atsika ny soratra masina ary mampitandrina atsika, mampita mesazy amintsika ary manamafy ny herin'ny filazao tsara. Izaho toetra foana re tompoko ny fanahy fa maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Averiko indray Jaona voalohany toko faefatra andiny voalohany. Ry malala zaminy ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanana avy amin'Andriamanitra irenina tsy satria maro ny reverend sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao ampiasain'ny devoly. Alleluia. Mazava iny afatra iny. Asaramanitra fahaleovatena mazava zany hatreo fa tsisy fahaleovatena izany eto Madagasikara fa apatoriana ao anaty teleferika, ao anaty Afomanga, ao anaty Korsakalesa, ao anaty arendrina izay ota andevonota manandevo antsika, manandevo anao ho anao izay manaiky andevon'izany izao taranaka izao. Mazava ihany koa fa misy fiaraha-miasa eo amin'ireo mpikirakira, ireo elita amin'izao tontolo izao sy ireo faux prophète efa andresantsika teto izay fanjakana bibidia 920 fiaraha-miasa ny fitondrana sy ny faux prophète azadino fa ifarao dia niara-niasa tamin'ny mpimasy faux prophète Nebokadnezara mpanjaka nampahory an'izy telo miralahy Sadraka, Mesaka, Abednego, Daniel zany dia nanana ny faux prophète ny ihany koa. Azadiny fa ny Romanina izay nanomba ny Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia niara-niasa tamin'ny fariseo ihany koa faux prophète mpanoratalana. Azadiny fa Iaserosy mpanjaka dia nanana ny tehana izay azo manokana, nanana ny mpimasina izy, nanana ny faux prophète zany sy ny sisa be dia be ao amin'ny baiboly. Izay ilay esprit bibidia fiaraha-miasa fanjakana sy ny faux prophète. Hatrany Iahaba mpanjaka Jezebela vadiny namono ny mpaminany an Jehova Yahweh Elohim ary nanenjika fatratra ny Eli mpaminany dia esprit bibidia Jezebela nanana ny faux prophète tany ho any amin'ny 500 isa-tany ihany koa. Tiako ny manipika aminao fa ny zavatra misy sy ny zavatra iainantsika amin'izao vanim-potoana izao dia tout est écrit dans la Bible. Mazava sy ara-baiboly avokoa ary mipetrapetraka fiaraha-miasa fanjakana faux prophète. Ka tsy adala akory isika, tsy manakihana be fahatany akory isika, tsy mitondra accusation, tsy misy proof akory isika, na isika mihitsy ny hoe accusateur, tsy hoe izany akory fa milaza sy manao constatation de fait isika ny zavatra misy no ambaratsika fiara-miasa fanjakana bibidia sy faux prophète eto Madagasikara izany ao anatin'ny lamina maneran-tany. Averiko tsara fiara-miasa fanjakana sy faux prophète bibidia zay ilay esprit 920. Misy ny olona miteny Madagasikara sanetena makatso makaroa, Madagasikara taranaka hebreo sy tsaikitsony taranaka voafidy eto ny esprit bibidia. Madagasikara ny Kristy eto any esprit bibidia tompoko fiaraha-miasa fanjakana faux prophète.
ary zay no anton'ny antsapiderana dia ny mpidera ireo faux mpidera rehetrarehetra tsy fantatro ze interprétation anao am'izany sy ny ilazanao no mombana zasiona fa ireo faux mpidera rehetrarehetra ireo mpanao soa mpanao buzz ireo mitady j'aime tady followers manao intéressé dia miara-miasa am'izay nyresantsika izay hoe fanjakana fiara-miasa bibidy faux prophète be da be ny pastora mpiara-miasa ao anatin'izany contexte resantsika izany ao manana carrière intouchable ny corps administratif ary se défendre au lieu de se défendre intérêt biblique ny intérêt selon la Bible ny herin'ny filazantsara dia mitsipona verset ary misaffiché am'izany izy aza mikendry ohatra izany na manohitohina ny voaositr'Andriamanitra efa ndresantsika teto daholo izany fa ny fahefana rehetra ho izy dia avy amin'Andriamanitra esprit bibidy faux prophète miara-miasa ireo mazava iny amaky teny soratra masina isika jaona toko fahavalo andin'ny faha raiky amby telopolo andin'ny faha enina amby telopolo jaona toko fahavalo andin'ny faha raiky amby telopolo efa nomaniko tato izy ity hatramin'ny faha enina amby telopolo amin'ny anaran'i Kristy Jesosy dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy raha maharitra amin'ny teniko ianareo a dia ho mpianatro tokoa amen tsara be izany a raha maharitra amin'ny teniko ianareo ry vahoaka malagasy dia ho mpianatro tokoa tenin'Andriamanitra no asongadiny soratra masina eto fa tsy hoe raha maharitra amin'ny fianarana teny hebreo maharitra amin'ny tsy finanana henan-kisoa sabata fivavahana sabotsy fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra religion zany resahako za tsy miteny hoe tsy biblique zany fa ilay esprit ny tenin'Andriamanitra mantsy dia ilay Jesosy Kristy révélé ary ny teny tonga nofo jaona toko voalohany nonona tamitsika ny teny tao an-danitra ny teny nahariana an'izao rehetrarehetra zao raha tsy nisy ny teny dia tsy ary zao rehetrarehetra zao ny teny tonga nofo a nonona tamitsika niara-nonona tamitsika Jesosy Kristy ilay niara-nonona tamitsika ny mpianatra ny témoignage zany ary ity baiboly ity no ratotsoratra any amin'izany hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika zanakalay tokana ilay zanakalay tokana dia Jesosy Kristy ilay teny io zany tonga nofo nizaniza mahita ny voninahitry ny teny tonga révélation maneho an'ilay endrika zanakalay tokana dia amin'izay fotoana izay a tonga tenin'Andriamanitra ny rakotsoratra ato amin'ny baiboly ka raha miteny ianao hoe mitandrina sabata raha miteny ianao hoe tsy mihinana eny akisoa raha miteny ianao hoe teny hebreu ihany ny anaran'ny mpamonjy a sy Yahweh Elohim sy ny sisa rehetra nefa tsy révélé ao aminao ao amin'ny tenanao ilay herin'ny filazao tsara teny tonga nofo hitanay ny voninahiny mahita an'izay voninahitr'Andriamanitra endrika zanakalay tokana izay ilay relation profonde tsy hitanao akory tsy tsapanao akory tahaka an'ilay fanambarany Paoly apôstôly tamin'ny mpianatra efa niraisinareo ve ny fanahy fony voanina nareo tsy fantatra hoe tsy rena iakorozy ny mpianatra zany hoe tsy ao akory ilay expérience tsy mahatsapa tsy migote tsy mahaino an'ilay go dia tsy marina aminao ny tenin'Andriamanitra tsy misy tenin'Andriamanitra aminao fa rakotsoratra ny eo aminao religion lay ao aminao zay le nresantsika teo hoe henan-kisoa e fitafiny e teny hebreu hoe misaraka ny lasy ny vavy sarin-doha e makatso makaroa e mandrakizay e tsy fantatro efemy fa mandrakizay tsy fantatro saiko zay lazantsika azy any teny amin'ny teny tsy fantatry oia fa tsy maintsy hitanao ny voninahitra dia ny voninahitry ny teny Kristy Jesosy a endrika zanakalay tokana tsy maintsy révélé ao aminao io
andiny faharoa ampy telopolo ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka nareo tsy ho andevo. Izy any marina izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy Kristy io marina io, tsy nisy ota tao aminy, tsy nahy nanota izy. 1 Jean 3:9 natao ambany kely noho ny anjely izy. Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra ity baiboly ity, io ihany ny marina. Be da be ny tsy manaiky, be da be no tsy d'accord amin'izany satria tsy révélé ao anatin'ilay teny. Ilay voninahitr'Andriamanitra endrika zanak'ilay tokana tsy étalé eo amin'ny vatany, ny sainy, ny fanahiny, eo amin'ny tontolony. Mbola tsy ADN-ny, mbola tsy hainy. Tsy atanake Jesosy Kristy miteny hoe ny nofoko no tena fihinana, ny rako no tena fisotro. Ny tapiny farisiona eno an'izany, ny sahotaka atao hoana ny fihinana ny leity, ny teny ratsy mihitsy. Ny olona rehefa resanao zany de hoe vampira, zany ny zavatra resany satria tsy fatana. Satria ilay tenin'Andriamanitra tsy étalé eo amin'ny fiainana. Satria ity tenin'Andriamanitra ity tsy étalé eo amin'ny fiainana malagasy, de andevo nota foana ny malagasy. Ny zavatra étalé eo amin'ny fiainan'ny malagasy dia podium, fampandihizana, fitombenana, téléphérique, show drone, à de la politique, spectacle de tout genre. Zany ny zavatra étalé eo amin'ny fiainan'ny malagasy. Fetifety, zaraina koveta, varitsindro, baratin, tantaraina lainga, tantaraina ny mpanao politika lainga dia zany ny tiany malagasy. De ino no tohanana, ino no fidiana, ino no lalana sy fahamarinana ary fiainana mandrakizay ho an'ny malagasy. Mampanahelo, andevonota, mpanota, andevonota foana ny malagasy. Raha mamaky an'ity Jaona toko fahavalo ity isika ny contexte, Jaona toko fahavalo ny tapany voalohany hatreo amin'ny 1:12 dia nitantaran'ilay vehivavy tratra nijangajanga, de nisy ny accusation ary nisy ny firaisan-tsaina ilainshe amono ikendry an'ilay vehivavy fa Jesosy Kristy nitondra ny grâce maneho antsika asianao zany. Ary tamin'ny alalan'ny grâce zay noentin'ny Kristy Jesosy dia nisy ny âme sauvé ilay vehivavy mahazo ny fiangonana de mpijangajanga, fiangonana nefa de izasy aloha. Fa ilay hoe âme sauvé dia scellé, misy tombo-kase napetraky Jesosy Kristy tamin'ilay teny hoe am'izao sisa izao aza manao intsony, aza manao taintsony. De manomboka eo amin'ny 1:12 indray de misy an'ilay fifandira teny foana satria Jesosy Kristy rehefa mampianatra de misy an'ilay esprit rebelle milahatra foana amin'ilay esprit saint Kristy Jesosy satria izay ilay tany an-danitra nazera tetỳ tany Satana, zay nanjerana ny Satana tao an-danitra, dia etỳ tany izy de mbola misy rebelle foana, te hilahatra amin'ny Kristy Jesosy foana, te haka ny toerany Jesosy Kristy, te haka ny toerany Messie, te ho mpanapaka, te ho mpamonjy. Ary zany ny zavatra déguisé eo amin'ny fiainan'ny malagasy, misy mandray fonction ana filoham-pirenena fa izy no mpamonjy an'i Madagasikara, misy mandray fonction ana premier ministre fa izy no mpamonjy an'i Madagasikara, misy mandray fonction ana révérend fa izy no mpamonjy, izy no naray teny tany amin'ny Kristy Jesosy de ny teny toy ny hoe teny mpamonjena, ainsi de suite hatrany amin'ny mpino tsiraray ihany, hatrany amin'ny vahoaka isan'ambaratongony, isan'ambaratongany ny vahoaka tsiraray isatsokajiny avy. Izany hoe mila ianao mahita sy mijery antsipiriam-pamantarana amin'ny détail, en détail amin'ny zavatra ambaran'ny soratra masina, isaky ny fehezanteny, isaky ny andininy avy. Ka fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andivo. Hatreto aloha dia ny zavatra fantatry ny malagasy dia ilay ndresantsika teo hoe izao tontolo izao
ny tontolo abomination ny oataoata ny fampandizana fitombenana ary zany ny voizina aletika atao koltora ho an'ny malagasy fa tsy ny filazontsara tsy ny soratra masina toy izantsika ny famakina fa ny zanaka azafady ka ho fantatrareo ny marina ary marina no afaka narotsy ho andevo fa 3 ary ireo dia namaly azy ka nanao hoe taranaky abrahama izay fa tsy mba andevon'olona hatr'izay ely izay ko nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo ny revele ny toetratsika malagasy ny soratra masina izay dia vahoaka malio tena 64 ans de l'indépendance izay malagasy izao izay dia manana tafika manana filoham-pirenena manana teleférika izay zay mahantra eo izay dia malio tena sy ny sisa rehetrarehetra alevoarana efa ny tafika baikon'ny mpanambola ny tafika baikon'ny tsy tenenako hoe ataoko entre parenthèse izay mafia sy ny sisa rehetrarehetra baikon'ny vazaha baikon'ny firehana politika baikon'ny zavatra ohatran'izany hatrany hatrany ny fitsarana sy ny sisa be da be eny fana dia ireo milaza azo mpanompon'Andriamanitra raha dia misy ny baiko zay le corruption resantsika teo révérend e bishop e koyenne oyaoye efitsika eme fikambanana eveke misy ny baiko daholo tsy mahaleo tena tsy indépendant zany ny zavatra misy zany ny zavatra iainany zao taranaka izao mampanahelo mahampanahelo l'heure est grave saingy ny zavatra misy dia mizara fotsiny tsika mizara n'izany message izany manao étalage mampafantatra fa ny olona tsy te hino an'izany fa mizara fontsika hatramin'ny fotoana ikatonany vavahadin'ny samby fiara amen jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevonota tsy valabla izany hoe selon la bible ny hoe izay dia efatrambien'nypolo taona ny nazahoana fahaleovatena ny efa niado anay ny menalamba ny MDRM ny VVS ny diaspora ary zay koa dia efa niady tamin'ny disoa niady zay teny ambotsyrohatra niady zay rehefa tapaka ny jiro sy ny rano dia mandrehatra pneu miady ny mpianatra eny Votovorona ny mpianatra eny Ankatso miady ny syndicat ny mpiasa miady zay te hiady rehetrarehetra non andevo foana ianareo tout est dit tout est écrit andevo foana ny malagasy ary ny profo dia fafiry amin'ny firenena mahantra indrindra maneran-tany ny malagasy ny toe-tsaina indrindra andevo foana ny malagasy andevo foana ny malagasy ary na ty andafy ary aty ampita-dranomasina be da be mantsy ny zao matsika de zao ao anatin'ny contexte hoe Bardella hiakatra amin'ny fitondrana ny extrême droite sy ny sisa rehetra na tsy eo ary Bardella ho an'ny olona ho andreo izay témoignage ny zareko anao manana ny carte maha citoyen frantsay azy t'es pas considéré français tsy considéré zany ianao fa vazaha andevo foana ianao ny social no mamaritra anao an'izany ny fiarahamonina izao tontolo zao miklasy anao an'izay ireo elita an'izao tontolo zao no miklasy anao zay de izay rafitra izay midéguisé Madagasikara mbola andevo foana Madagasikara andevo ny sinoa karana ny mpanambola andevon'ny étranger isan-karazany hatramin'ny Bengale hatrany anaty fiangonana mpaminany étranger rabe da be mametrametra tanana any mitsodrano any manandevo manaparitaka an'ilay fanahana andevo nota manandevo ota manandevo
tsy atonga sainanao ve zany zavatra zaraina zany, tsy mampieritreritra anao ve zany fahamarina ny soratra masina zay mitohaka eo amin'ny tendanao zany. Averiko le tenin' Jesosy teo Jaona 7:7. Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andefo nota. Tsy misy juste milieu ao anatrehan'izany, tsy misy balance afaka etsiketsehanao anatin'izany fa izay no verdict mpanota izay rehetra andefo nota. Madagasikara dia mbola andefo no tetifona fa ny andevo 7 tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra ao an-trano mandrakariva. Mpanahelo ny malagasy fa tsy mitoetra eo amin'ny tany. Averiko indray ny andevo ozy ny baiboly tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva. Voaroka eo amin'ny tany ny malagasy, resaka saramanitra fahaleovan-tena sy ny sisa rehetra fa andevo ny malagasy, andevo eo amin'ny tany. Amen. Mafy be zany zavatra resantsika izany fa ny andevo dia tsy mba mitoetra ao an-trano mandrakariva. Dia ny conclusion 9:30 dia hoe ko raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Iza le zanaka? Kristy Jesosy ilay zanaka. Saingy efa niresantsika teto fa izay esprit izay dia tsy maintsy Andriamanitra tsy tonga manapaka eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray no miasa rehefa mandinika ny voson'ny fo izy, ary izay fiasan'izay mamafy tenin'Andriamanitra izy ahafahany fifohazam-panahy manapaka ao am-pon'ny mpino anankiray, ao am-pon'ny olona anankiray dia ho afaka ao anatin'izay fanandevozana izay. Zay no azoko nambara misy tenin'Andriamanitra tiako vakina amintsika ity Genesis 5. Ampahirizako atsika Genesis 5. Alleluia, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Vakitsika manomboka eo amin'ny 9:20 ary ajantsika eo amin'ny 9:24 ny tsaratsara kokoa 4:20. Ary rehefa 12 taona ny andro ny ainany Jareda dia niteraka any Enoka izy. Ary ny andro ny ainany Jareda taorian'ny niterahany any Enoka dia 800 taona ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra ny ainany Jareda dia 2:700 taona dia maty izy. Enjana be zany longévité zany satria mbola nisy an'ilay rasy adamika tao amin'ny sany Edena avy tamin'Andriamanitra famoronana, mbola nanapaka tao amin'ny tenantsika, tao amin'ny tenany Jareda arak'ilay arborescence sy ny fitantarana eto. 9:20 ary efa 590 taona ny andro ny ainany Enoka dia niteraka ny Motosoela izy. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka taorian'ny niterahany any Motosela. Alleluia. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy.
tsika verena kely hoe ary 5 taona ny andro ny aina ny enoka dia niteraka ny motosely izy ary ny ananandeha tamin'andriamanitra 300 taona enoka taoriany iterahany any motosaely ny fiarahana amin'andriamanitra dia mila faharetana. Enoka dia anjato taonany maro ambaran'ny baiboly niaraka tamin'andriamanitra teto. Misy dikany matoa ny soratra masina mizaran'izany amintsika. Ary ny andro rehetra ny ainany enoka dia 570 taona andiny 720 ary enoka niara nandeha tamin'andriamanitra ka tsy hita izy fa netin'andriamanitra. Mila miara-mandeha amin'andriamanitra ianao mba ho hitan'andriamanitra. Ilay hoe tsy hita dia afindra n'andriamanitra esoron'andriamanitra amin'ilay fiainana hita maso izao tontolo zao ety amin'ity izao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana dia fenon'andriamanitra amin'izay fahoriana izay isika. Fa izay ilay zavatra andresahako teo hoe ny fiarahana amin'andriamanitra dia nambaran'ny baiboly fa enoka dia niara-nandeha tamin'andriamanitra anjato taona ny maro dia nafindra an'andriamanitra izy tsy hita izy satria niara-nandeha tamin'andriamanitra. Amen. Tsara ny tompo. Tiako mba voarahy anao zany mesazy zany ary tena tokony ampahery atsika. Tena tokony ampahery atsika izany mesazy zany miaraka amin'andriamanitra afen'andriamanitra amin'izao tontolo zao ary epariny an'andriamanitra amin'ny fahoriana ity amin'ity izao tontolo zao ity. Tsara Jesosy. Eny hira anankiray isika amarana antsika azy. Tirtia dia atolotra ho antsika rehetra. Alleluia. Tsara. Zay ry zay ihany koa no anaovako veloma atsika rehetrarehetra be da be isika no andevo aty an-tanin'olona mandao ny tanàna zatra mandao any Gasikara isan'izany ny tena koa mahita fahoriana ity amin'ity zao tontolo zao ity sady manao récapitulation ny zavatra andresantsika teo 420 taona no nazahoana ny fahaleovantena kanefa tsy aty tsy any dia tsy miaina an'izay fahaleovantena izay isika. Nomena fahaleovantena isika tao amin'ny sahanidena fa nosoparan'ny satana izany dia nanomboka ny aina ozona isika ny aina fanandevozana. Veloma ozy nakarabe manantsoa ao anatin'izay veloma izay no irariksoa atsika rehetra na aty Eropy ianao na any Koety ianao na any Liban ianao na aiza misy ianao na any Dubai na any Chine manaraka ny fandarany eto daholo izany faritra rehetra tononoko zany na any Madagasikara indrisy fa tsy indépendant isika amin'ny zoatsika tokony ho anjaratsika amin'ny maha malagasy atsika. Izay ilay izao tontolo zao. Izay ilay zavatra andresantsika teo. Fa ny ampaherezako atsika kosa dia ilay Genesis 5 teo mila miara-mandeha amin'Andriamanitra isika témoiny azy dia afen'Andriamanitra amin'izay fanandevozana izay afen'Andriamanitra amin'izay asany maizina izay amin'izay fahoriana ety amin'ity zao tontolo zao ity ahitantsika fahoriana izay. Veloma ry zareo. Braso.
ny tena koa aty tany lavitra tya manokompatanana amitsika rehetra manao veloma atsika rehetra malagasy iray ihanytsika rehetra aza manaky zarazaraina isorya ny toetsaina manandevo ialao andeotsika iala ao anatin'izay fanandevozana izay mampahery anareo malagasy rehetra iray tanindrazana any ampitan-dranomasina ao anatin'ny ira hoe veloma tena mamitsika Madagasikara, tiako Madagasikara, tianao Madagasikara, atsika Madagasikara. Andao sika hiara-ndeha amin'Andriamanitra, andao sika hiara-dalana ao amin'ny Kristy Jesosy andao sika ho malagasy iray lalana mifampitantana ao amin'ny Jesosy Kristy. Veloma zany pamangy atsika rehetra any manona ny fiadanana ihany koa. Zay fa de manao velomantsika rehetra dia mirary soatsika rehetra misaotra anao zay tompo ray masina tsara indrindra misaotra ny amin'ny teny zay novelarinao misaotra ny amin'ny fananaranao misaotra ny amin'ny fampahafantaranao ihany koa ny amin'ny tontolo ara-pana rehetra manoloana ny efipetsin'ny demonia izay manapaka sy manjaka betsaka eo amin'ny fiainanay ny aja sy ny dera dia anao irery any ianao no manisy ny tompo kase ny amin'ny zavatra mizaraina ianao ihany koa no misele an'izany ary ny raha maherinao no afafy ao anatin'izany tsy afahan'ny demonia manana anjara toerana manana portion na de kely tahaka ny silakoary tamin'izany fizarana izany ta io ny toe-ponjeraray ta io ny pejy ta io ny firenenay ta io reo izay manana olana sy ao anatin'ny ady épreuve ao anatin'ny bataille amin'ny satana amin'ny fanaratsy ao anatin'ny zavatra tahaka an'izany ampahirezo ny tanana miraviravy any loalika mbalemy any vanitolana mila isaraka tononoko amin'ny raha maherinao avokoa zany rehetrarehetra izany tainy tompo Jesosy daholo sareo mankasitraka petsaka raha misy zavatra tianareo resahana dia alefaso anaty sous commentaire na alefaso any amin'ny message impia pejy lay pejy vaovao ty loely fandosorana dia mamaly anareo diniako dia resahantsika izany atoatsika de possible iresaka ny théorie ny enlèvement rehefa misokatra ny pejy Facebook ilay vaovao dia ho resahantsika izay hodiniatsika tianao Jesosy azadino lay fampahirezana Genesis toko 10 teo mila mandeha miaraka amin'Andriamanitra isika ary azadino ihany koa lay fanambaran'ny filazantsaranjaona ny zanaka ny manafaka Jesosy Kristy ihany de ho afaka tokoa ianareo isika rehetra profonjany ny tenako asy ireo rahalahy ranabavy ao amin'ny tompo izay manao partage sy manao témoignage amin'izany ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa misy an'ilay délivrance avy any an-danitra izay tsy voavidy vola tsy voasanga afaka raisinao ihany koa tainy tompo Jesosy daholo grand shalom veloma tompoko